dia ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika indray amin'izao Alahady maraina fa 17 ny volana May taona 2024 izao amin'ity fandarana Logos toroteny isaky ny Alahady maraina izao. Manasantsika ary hiara hivavaka alohan'izany. Vavaka isika. Andriamanitra misatranao zay raha nofoazanao tamin'ity maraina ity ka hatratra izao fahasoavanao izao. Tonga ny nay ty fandarana Logos isan-Alahady ity fotoana izay fanomezanao aminay ka hanambaranao aminay ny halaliny zany fitiavanao zany. Ampaherezanao koa ny olona izay mety mandalo fotoan-tsarotra. Mitenena amin'ny fonony tsirairay ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy. Rehefa nilazain'i Jesosy izany teny zany dia nanandratra ny masony eo amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raha io tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao, mba hakalina ny zanakanao. Araka nanomezanao azy fahefana tamin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mefantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Ary ankehitriny raha io mankalaza ahy amin'ny tenanao dia mivoninahitra ny arako nanana taminao fony tsy mbola ary zao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary zay rehetra ahy, ary zay ahy rehetra dia anao, ary zay re anao dia ahy. Ary efa nankalazainay ho aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izaho makany aminao. Raha io ray masonao tehirizo ao amin'ny anaranao zay nomenao ahy, mba ho ray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Amen. Rehefa namaky izao perikopa ny texte androany izao dia nanao karazana misy fiteny filazan'ny mpanao heviteny zay hoe travail d'occurrence, zany hoe nanisa fiverimberenany na teny anankiroa zay hita fa misongadina miverimberina ato. Ny voalohany dia le hoe nomena, efa nomena. Miverina impolo amin'izao texte izao izany teny zany. Le hoe nomena. Avy eo dia nojereko nisaiko ihany koa ny teny hoe voninahitra, manomeza voninahitra na mankalaza, mitovitovy reo, hoe mankalaza na manomeza voninahitra. Glorifier ozy ny teny frantsay na gloire, teny mitovy hevitra dia miverina inenina ato. Dikan'izay zany dia misy zavatra tian'ny mpanoratra afatoka amin'ireo voambolana roa reo zany no atao hoe tongotra roa hijoroany ity texte ity. Dikan'izay rehefa jerena maimaika fotsiny any dia hoe ny voninahitra Andriamanitra araka jaonina eto dia ny fanoloran'Andriamanitra ny tenany ho antsika. Ny fanoloran-tenan'Andriamanitra no isehoan'ny voninahitran'Andriamanitra. Matetika moa no mahazatra antsika dia hoe isika no mila manolo tena ho an'Andriamanitra. Efa faharoa zany. Fa Andriamanitra mihitsy no manolo tena. Fa raha tsy Andriamanitra ny manolo tena ho antsika dia tsy mahay manantona an'Andriamanitra isika. Ahitsy le fomba fitenena hoe manolo tena ho an'Andriamanitra dia hanolo tena ho anao izy. Andriamanitra no manantona, Andriamanitra no manolo tena, Andriamanitra no manolotra ny tenany. Dieu qui se donne feno atsika. Jereo ny andininy vao manomboka ny andininy voalohany amin'ity jaona toko 7 ity
dia misy teny mahavariana ao manao hoe dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy Jesosy eto zany izy eto ka nanao hoe raio tonga ny fotoana eo zany no iopana ny resantsika ihany koa tonga ny fotoana ahoana moa zany fotoana ninny iolazainy Jesosy io dia mba azahoantsika ny tiany holazaina dia andao jere ampitahaitsika am'izay halazainy Jesosy ihany ao amin'izao na toko faha toko faha 12 azafady ny andiny fa 7 sy 20 jao na toko faha 12 andiny fa 7 sy 20 ny anaran'i Jesosy ankehitriny mangororo ny fanahiko ary ahoana no olazaiko raha eo vonjeo ho afaka amin'ity ora ity io le hoe tonga ny fotoana ozy Jesosy tamin'ny mpianana eo dia eto hoe vonjeo afaka amin'ity ora ity nefa izao no niaviako ho amin'ity ora ity amen mazava zany zay fa milaza ny amin'ny hoe ny ora zay lazainy Jesosy tonga ny ora tonga ny fotoana dia manondro ny fotoana zay hahafatesany ka izany no nangatahany tamiray eto fa mangororo ny fanahany ho amin'ny ora io ilay ora mangidy eo ampianona zany teny jaona zany tonga ny ora tonga ny fotoana dia to milaza zany fa ny tena fototra natongavany Jesosy teto an-tany dia ny hofaty eo amin'ny azo fijaliana ho voninahitr'Andriamanitra zay lazay mety am'ty texte ty ho voninahitr'Andriamanitra inona moa ny voninahitra ho azy ao anaty fahafatesana raha olona zavatra manjombona amin'ny fiainan'olombelona anankiray zany zavatra mangidy nefa nany Jesosy dia hoe izany no isehoany voninahitr'Andriamanitra inona no voninahitra ho hita ao anatina sakrifisy mahafoy tena zany hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia ao amin'izy ay Andriamanitra manolotra ny tenany fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy ao amin'ny fanoloratsika zavatra ho an'Andriamanitra matetika atsika rehefa hoe hanao fanatitra hanao fanomezana hanao mpafolo-karena hanome ampahany amin'ny volatsika dia hoe mba ho voninahitr'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra tsy miankina amintsika ny voninahitr'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fandavatenatsika fa ny voninahitr'Andriamanitra dia miankina amin'ny tenany samirery ary dia amin'ny fanoloran'ny tenany feno amintsika no isehoany zany voninahitr'Andriamanitra zany amintsika olombelona angambany dia mety hoe zavatra goavana héroïque ozy izy ny fitenenana na noble mialatsiny amin'ilay teny vahiny ny manao sakrifisy fa tsy voninahitra samihafa zany ka maninona ary Jesosy eto ny teny hoe voninahitr'Andriamanitra ny fahafatesany amin'ny teny fototra teny Hebreo ny teny hoe voninahitra dia kabod na kavod izay midika hoe mavesatra manandanja mahery zay midikany hoe voninahitra tsy hoe zavatra mamirapiratra fa zavatra mavesa-danja misy poids quelque chose qui a de la valeur qui a un poids nous zany ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana zany dia manan-kery tsy araky ny eritreretantsika azy hoe fahafahambaraka tsy fahafahambaraka ny fahafatesan'i Jesosy fa voninahitra zay vao mainky fanina atsika hoe ahoana ary zany no mahavoninahitry'Andriamanitra ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fanolorany tena tamin'ny azo fijaliana Paul raha moa dia nanamafy hoe herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany tsy fahafahambaraka ny hazo fijaliana fa herin'Andriamanitra ho famonjena petraka ary ny fanontaniana hoe fa maninona ary ny fahafatesan'i Kristy dia everina sy lazaina fa herin'Andriamanitra inona no herin'Andriamanitra hita eo
raha jerena nefa ny tamin'ny andro nahafatesany jesosy teo fahafahambaraka, teo olona migidrigidry, teo olona mikaikaika, teo olona marefo, nefa de lazaina fa hoe voninahitr'Andriamanitra. Izao no tsy ambaratelo teo amin'io hazo fijaliana io, tamin'ny fahafatesany reriany no nandresena ny fahafatesana veriko, ny fahafatesany no fandresena ny fahafatesana. Mba hafahana mandresany fahafatesana dia tsy maintsy maty i Kristy. Ny ohatra anoarako tsotra mihitsy zany de tahaka ny voa anankiray, ary misoratra masina ny teny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voa afafy dia tsy misy ninninona izany, fa raha maty izy dia mamokatra. Izay mihitsy le fahafatesan'i Jesosy nahavokatra. Tahaka ny masomboly anankiray rehefa mamboly ovy ianao ka alatsaka ao anaty tany, dia rehefa miakatra ny ovy ho an'izay namboly ovy mahita an'izany tsara, de ilay ovy zay nataonao anaty tany teo mbola hitanao fa potika tsisy raisina intsony, fa manome vokatra be dehibe. Izany hoe ao anatin'ilay fahafatesan'ilay masomboly iny no miteraka vokatra be dehibe. Ny fahafatesan'ny Kristy no nafahany nampivelatra ny herin'Andriamanitra. Mahavariana ny contradiction an'Andriamanitra ve? Zany paradoxe. Ao anatin'izay heverina ho fahafahambaraka, ao anatin'izay heverina ho faharesena no miafinao ny herin'Andriamanitra, ary nasehon'Andriamanitra ny fandreseny teo amin'ny asejaliana. Ary io dia zavatra anankiray izay tokony ho fieritreritry ny mino. Ny zanak'Andriamanitra zay mety mandalo zavatsarotra, zay mety heverina hoe ho resy mihitsy, dia mbola azon'Andriamanitra atao tsara ny manome mampiseho ny voninahiny ao anatiny zany faharesena izany. Amin'ny fiteny frantsay izy dia hoe nous allons nous rebondir. Tsy isika akory no hoe takian'Andriamanitra hoe manana hery ianao mba hiakatra avy tao, fa ao anatin'izany no hanehoan'Andriamanitra aminao ny maizy azy. Izay ny maha-Andriamanitra mpamorona azy. C'est un Dieu qui crée à partir du néant, avy amin'ny tsy misy no mampisy ny tsy misy Andriamanitra. Fa iverenantsika le texte eto. Ny fahafatesany Jesosy no loharanom-pandresena ny fahafatesana. La mort tue la mort. Zay le formule. Ahitsiko, sa mort tue la mort. Rehefa mainao zany fehezanteny zany dia matsiaro ny foto-kevitra ijoroany zareo ao anivon'ny GAFA. Ny GAFA dia ny Google, Apple, Facebook ary Amazon. Nanana idéolojia zareo hoe atao zay hamonona ny fahafatesana mba ho lasa immortel ny olona. Zay masany rehefa miandra ny olombelona am'izao te ho immortel, zany hoe tsy mety maty. Dia ny filozofia ny GAFA izay nivoiziny Guy Kurzweil, izay io ny idéologny zareo, karazana mpaminany keliny zareo zany, dia hoe il faut tuer la mort. Azonareo ve zany? Il faut tuer la mort pour être immortel. Zany hoe izay no amidiny zareo amintsika mba hoe anana ny immortalité. Dia mipetraka ny fanontaniana, moa ve ny fiainana mandrakizay midika immortalité? Moa ve ny fiainana mandrakizay midika immortalité? Mitovy ve ny vie éternelle sy ny immortalité? Tsy mitovy. Ny baiboly dia tsy nilaza amintsika mihitsy ny atao hoe immortalité, fa mampianatra antsika ny atao hoe vie éternelle. Dia zany hoe fa inona ny mahasamihafa zany, pastor? Verena kely tsika any amin'ny Genesis. Rehefa noharian'Andriamanitra ny olombelona, dia noharian'Andriamanitra hanana fahasambarana, zany hoe fiainana be dia be, vie riche, vie enrichissante, vie en abondance. Fa ny olombelona tsy nohariana ho immortel,
fa ny olombelona dia noariana hanana fiainana mandrakizay zany hoe anana fiainana be dehibe feno fahasambarana fa ny fandrika namidiny devoly tamin'ny olombelona dia hoe hitovy amin'Andriamanitra nareo ho lasa immortel zany hoe ny immortalité zany no namidy tamin'ny olombelona hanariany ny fiainana mandrakizay dia inona le fiainana mandrakizay le fiainana miaraka amin'Andriamanitra eo anilan'Andriamanitra ka hahatonga ny olombelona higioka ny maminy sy ny hatsarana dia vera tsara nge le paradoxe an'le devoly hoe raha miala amin'io Andriamanitra io anao dia ho immortel tena henjana lay fandriky ny devoly a hoe omeko immortalité anao fa miala amin'io Andriamanitra éternel io aiza ny lozika an'izany fa tafavoaka ny devoly ny fandrika dia lasa raha olombelona sy ny adalany ny lingilingy mitadina atao immortalité ary eo mbola toetra fototsy ny olombelona mandraka ankehitriny te ho puissant ny olona te ho immortel ny olona te ahoana moa zany hoe tsy azo atao ininona tsy azo kaloka fa arakaraky ny azo tadiavan'ny olona zany toute puissance izany immortalité zany amin'ny heviny hoe tsy azo atao ininona no vao maika mahapotika azy ka manimba azy amin'ny fiainany ray manontolo zany fa le fiainana mandrakizay kosa tsy mahaliana ny olona ina moa dikany hoe fiainana mandrakizay tsy hoe fiainana tsy mety nany fa za ozy Jesosy avy mba hanana ny fiainana be dia be zany hoe miaina fa tsy misurvivre misy an'iny oabolana citation na olo malaza iny hoe ny tena zava-dehibe ozy izy tsy ahatonga anao hanana andro lava iainana ce n'est pas vivre beaucoup d'années mais c'est de vivre tsy ny alava ny andro mpiainanao no sarobidy fa miaina ve anao anatin'ny vanim-potoana iananao na dia foy aza izany ny kalitao ny fiainana ny fiainana mandrakizay zay lazainy Jesosy eto zany dia fiainana misy lanjany misy dikany fa tsy velobelom-poana misy olona mety lahavandro iainana izy misy olona mety nahazo ny zavatra nilainy rehetra izy fa tsy misy dikany ny fiainana au contraire azy eto hoy Jaona ny fiainana mandrakizay ozy izy dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina hafany azy ny famaritana atao hoe vie éternelle ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana le mahafantatra eto de hoe connaître Dieu ary le connaître efa fitenitsika foaneto raha sens étymologique teny anakiroa natambatra co manambara relation naître manambara fahaterahana izany hoe ao anatina relation intense no misy fiainana be dehibe miboiboika ao anatin'ny firaisan'ny olona amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mamokatra fiainana izy manodidina azy zay tsy normal raha mpanompon'Andriamanitra tafaray amin'ny Kristy ka mamokatra fahafatesana ho an'ny manodidina azy connaître co-relation naître naissance ny firaisany amin'ilay Andriamanitra éternel ilay vie éternelle dia manome fiainana ho an'ny manodidina azy izy izay le atao hoe vie éternelle ary eo indrindra no zavatra mahavariana eto amin'ity teny ity hoe misy lanjany ilay fahafatesany Kristy satria manome fiainana ina ny lanjany eto mampangina ny herin'ny fahafatesana efa hainareo ngamba ny reny olona nanao témoignage ny olona nanana expérience mort imminente reny emi ozy isika expérience de mort imminente
ireny olona zay nandeha tany any atao hoe nandritra ny fotoana foy nodimandry de nandeha tany akoatra de niverina inona ny zavatra tsikaritra azy efa nahita témoignage nyreny tsy nisy na iray aza naniry iverina ody ity ambony tany ity tany matimatesatsika ity iadivan'ny olona amin'ony olona ny havany noho ny vola satria hoe tsara zany atao hoe immortel zany toute puissance zany fa ozy izy le raha matoa anankiray zay hoe tena nahavariana jesosy fa adiniko hatrany fisiny zanako fa tellement ozy izy tena fiainana feny le fahasambanana zany tsy le fahasambanana hoe mahita plaisir aza fangaro mihitsy natao hoe bonheur et plaisir le plaisir le plaisir de manger mahita fahasambarana minakanina fahasambarana miala sasatra fahasambarana sy ny sisa toy zany fa eto manambara bonheur ny fahasambarako izy izy tao de tsy azoko ampitahaina amin'ny plaisir intense teto tany ary zay le fahasamihafany atao hoe immortalité sy le vie éternelle le fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia misy bonheur indépendamment du plaisir mialatsiny am'le teny vahiny être avec Dieu c'est dans le bonheur indépendamment des plaisirs ny fiainana mandrakizay dia ny fahatsapahany olona fahasambarana tafaray amin'Andriamanitra izay tsy miankina amin'ny fahafinaretana mihitsy satria ny nampianarana atsika sy ny nanabeazana atsika olombelona de hoe rehefa mahatsiary fahafinaretana de sambatra tsika malala tsara ho an'ny olona zay ao anatin'ny problème na addiction na drogue na alcool rehefa mandray an'iny zavatra iny izy de tena ao anatiny atao plaisir extrême zay mahatonga ny olona tian'io anefa tsy oladala izy dre tsika miteny hoe fa ina moa ny hanimbanao tena amin'ny orongony io ry zanako ny tsy fantatrao eo amin'iny fotoana misy le hoe pique eny afaratapony le plaisir izy de tena hoe aminazy ary zay le fitaka hoe inona atao hoe fahasambarana le pique de plaisir le plaisir n'est pas le bonheur afaka de ny profo zany rehefa midina avy am'izay ny efe an'le drogue de miverina am'ilay fahoriana davanandro izy de etrinetrinareo ny fijalian'iny olona iny donc le plaisir est trompeur ny fahafinaretana dia mamitaka izay no nitranga am'ireny olona nanao expérience mort imminente reny tena tsy haiko izy izy fa tsy lina ny verina eto tantsony nefa isika rehetrarehetrareo za anisany ianao anisany samy miady mafo mba ho ela velona tsy zay moa samy miady mafo mbola hifikitra am'ty tany ty zay tsisy maharatsy azy fa kay ao zay izy rehefa nafindra tao am'le toerana anankiray de teo zy nahita hoe ilay neveriko fahafatesana de zany no misy voninahitryandriamanitra miafina zay le lazaiko anareo hoe misy poids ka mahatsindry manindry ilay everiko fiainana donc zany le fahafatesana lasa voninahitryandriamanitra une douce mort mavarina ny asan'andriamanitra mahatsindry ilay everiko fahafatesana dia indray no lasa misy poids kokoa no la everiko fiainana eto tany ireo olona zay nanao expérience mort imminente reo dia mitantara avokoa fa ny toerana zay nisy ao izy dia feny fitiavana tsy haiko izy izy manazava zany fa ohatrany hoe hodidin'ny fitiavana ao izy izy zany hoe le fitiavan'andriamanitra lasa mandrakotra azy lasa hoe ohatrany hoe lamba itafiany de rehefa ne zako takarina le zavatra tantaran'le olona manao témoignage andreny de zao hoe tena ilay fiainana mandrak'izay be debe zany zay omen'andriamanitra ny olony dia mandrakotra ireo zavatra zay heverina ho banga sy tsy misy eo aminy
io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy natao hoe hanitsy na hanetsetsina tsy tahaka an'ireny mpiasan'ny travaux publics hoe izy misy lavaka misy lavadavaka lalina dia tsetsetsemana atao tipotop fa mandrakotra mihitsy izay everina ho lavadavaka sy fahabangana amin'ny fiainan'ny olona anankiray tsy manafoana fa maharakotra zay mola hoe ny fitiavana manarona fahotana maro ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra manarona fahotana maro noho zany io fitiavan'Andriamanitra io no voninahitr'Andriamanitra mavesatra le voninahitra avery teny kabode mavesatra manandanja kokoa noho izay heveriko fahabangana izay le fiaina mandrakizay ary zany dia fa ianana demity tsy manao tsinitsinina ny fahoritsika Andriamanitra tsy milaza koa hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona dia tsy misy problema tsony fa ilay présence n'Andriamanitra amin'ilay olona dia mavesa danja kokoa noho ny fahoriany ka mandrakotra izany zavatra zay toa banga ao amin'izany no zany manoloana ny fahafatesana ety amin'izao tontolo zao dia mipetraka ny fanontaniana hoe move izaho ankehitriny tena miaina ny atao hoe fiainana ho anao koa fanontaniana mipetraka ary ity fanontaniana ity dia tsy mitombona indrindra amin'izay olona ny teny hoe zao vao tena miaina la vie satria maninona ny olona miteny hoe zao vao tena miaina aho satria ataontsika hoe ampoka izy manambola be izy migalabona izy izay ve ny atao hoe fiainana est-ce vraiment la vie anjaratsika ny mieritreritra zaho izy Jesosy avy mba hanana ny fiainana be dia be fiainana manome fiainana be dia be araka le tentsika teo voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika misotranao zay Jesosy eo raha nomenao ity teny ity amin'izao maraina izao omeo anay zany fiainana be dia be zany tahaka ny tenenanao tamin'ilay vehivavy Samaritana hoe raha io rano sotronao io isam-potoana io dia tsy mahafaka etaetanao fa ho tonga eto foana ianao handrary hatsaka fa raha sotronao ny rano zay omeko anao dia tsy angetraeta mandrakizay anao Jesosy io eto amin'ity tany ity dia natohinana fahombiazana zay mety vitany tsirairay dia tsy ho afaka fa mbola misy hetaheta vaovao ndra irapitso dia toy zany hatrany fa ao aminao zahay dia omenao ny rano miboiboika dia ny fitambaranay aminao zany ny fahafantaranay anao ny firesanay aminao no ahatonga anay anakarena amin'ny fahalalananao ka hiteraka fiainana be dia be ho an'ny manodidina anay saotra Jesosy amen mararitra atsika rehetra samia mandalo alahady finaritra amin'ity alahady ity manome fotoana anareo amin'ny alahady herin'ny tozandray raha sitrapon'Andriamanitra eny madoko